Olana ho an'ny faritra maro hitandray ny vohitra ny fivoahan'ny rano mitarika fahasambanjavatra betsaka izany ary rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny orana raha ny zava-nisy teny amin'ny tanàna Nankasina teny dia nasipamboarana ny lalakely sy ny lakan-drano eny an-toerana izy io ihany koa moa dia efa fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika. Efa mandeha ny fanamboarana lalankely sy ny lakan-drano eny Ankasina. Fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena moa izany tao aorianan'ny sy ny fahamaizana teny an-toerana iny. Nidina ijery fotony fanamboarana lalankely sy lakan-drano ity teny Ankasina nisitra anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena fanajariana ny tany ary ny fampitaovana androany. Mandeha fanamboarana izay fampanantenan'ny filohan'ny repoblika tamin'izy nandalo tety tamin'ny isan'ny letra mera tadidinareo. Telo volana lasa angamba zay na efa volana lasa. Telo volana. Amin'izao tsika dia mahita fa misy fiovana na mahita an'le tetezana na tatezana moa. Ozany tsy mahita dia ea mandeha nefa an'izao nitsika mandeha ny asa asatsika efa mandeha raha ny vinavina ny mpiara-miasa ny teknisianina dia hoe début août efa mahita zavatra tsara tsika izany hoe raha hitantsika na ny lalankely zany dia misy chaussée na randeny hoe misy ataontsika hoe fiteny an'izany zavatra tsy fotakoatra an'izao tsony zany ny canalisation zao fa vitantsika amin'ny curage-n'le izy mandrositsika mandroso foantsika amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka mandroso izay moa napetraky ny filoham-pirenena dia manatan-teraka tsika ary mandrositsika. Hatsaraina ihany koa ny toerana iny raha fanazavana nentin'ny ministra Narson Rafidy manana trany. Vokatry ny asa tana maro nataon'ny mponina eny amin'ny fokontany moa nahavitany izao dingana voalohany amin'ny fanamboarana eny Ankasina izao.